autorisation mividy volamena manolotra anao ny logité. Merci toi amilay nettoa vaovao rano. Nettoa ny Tivera. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. C'est lourd. C'est doux. Mogul, c'est trop beau avec le JT. Mitsidika retourna maro eto Madagasikara ato anaty le JT miaraka amin'ny Saradi nosy iray tsika iray. Falifaly sambasambatra ato anatin'ny logité miaraka amin'ny Monto Plus. Monto Plus misy amin'ny tsirony maro azo isafidianana. Sanifère, le meilleur. Ilay tsara indrindra e hatramin'izay ka hatramin'izao. Socobis manolotra anao ny logité. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tompoko ary tonga soto anatin'ny fotoanan'ny fampalanam-baovao talata fa 4 volana jona reto ny lohatentsika. Mahery ny valonjato ny seza tokony ho azo ny antoko IRD ary tokony ho azon'izy ireo ny Maronisa Entsimbazaza raha araky ny fitanana-tsoratra tena izy izay voaray teny anivo ny seni nanomboka omaly. Ovahintsika amin'ny fahaenina amby roapolo ny volana jona ho avy izao ny filohan'ny Rwanda Paul Kagame. Laharana faharoa amin'ny fanondranana lavanila eo amin'ny tsena iraisam-pireneny Madagasikara raha araky ny tatitra izay mivoaka tamin'ity androany ity. Eo amin'ny trangam-piarahamonina lehilahy iray mpiasa eny amin'ny tobim-piantsonany Maki Andotapenaka no nosamborony polisy tamin'ny asabotsy lasa teo. Mitoy kosa ny fanamboaran-dalana eto an-drenivohitra lalana izay mampitohy ny Avolofo Anosy Ampitatafika amin'ny Itosy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia nisy ny fanambarana nataon'ny miaramila ny-tafika Sodanais androany mikasika ny anatanterana ny fifidianana ato anatiny 5 volana ao Soudan. Ampifaliana indray tompokilasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantrantsika tsirairay avy amin'ity takariva ity manasantsika mpanajana ary anaraka hatramin'ny farany ny logité. Jerizana-pandaharana isika ao anatin'ny tapafaroa ny teny anglisy ny ianao na ny insolite ihany koa izay ho rahantsika fa zao aloha dia andao hijery ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Manomboka omaly ny fikirakirana ireo voka-pifidianana amin'ny alalan'ny fitanana-tsoratra tena izy na ireo hoe PVRL iny anivonivo amiram-pirenena misahana ny fifidianana na ny SENI. Mivohitra amin'izany fa mahery ny valonjato ny seza tokony ho azo ny antoko IRD ary tokony ho azon'izy ireo ny Maronisa Entsimbazaza ireo taremarika misongadina nandritry ny fotoana ny kirakirana ireo voka-pifidianana ireo ary no tanterina aminao atao anatin'ity famakafakana ny tanterana Nigériadoara sy Anjarakotonorainy ity. Ny farana ny alatsinainy teo ny fikirakirana ireo fitanana antsoratra miainga avy any amin'ny fitanana antsoratra Skane avy amin'ireo distrika tsirairay avy. Farana ihany koa ny famoahana ireo fironana na ny tendansa rehetra. Tsy mbola ofisialy ny vokatra saingy ao anatin'ireo distrika izay nahazoan'ny seny vokatra azo isaina sy mbola ho amarinina ka navoakan'izy ireo tao amin'ny tranokala no efa hahitana taratra sady fa manodidina ny 420 ny seza tokony ho azon'ny vondrona IRD. Tany amin'ny distrika ny Fenoarivo Atsinanana, Taolaniaro, Antsiranana voalohany sy Fianaratsoa no nahavitany Paodro hatreto raha tsy miova firy intsony ny Antotanisa. Seza miisa 720 kosa no tokony ho azon'ireo tsy miankina. Anisan'ireo tokony mahavita Paodro ihany koa ny candidat idéal sans any Ampani sy ny candidat Mamangy Norbert na Ijaky avy ao Sambava. Tombanana ho 5 ny candidat avy amin'ny antoko Tim K25 ho tafiditra eny Tsimbazaza raha toa ka 8 ny an'ireo candidat avy amin'ny antoko hafa. Mbola taremarika hatrany taon'ny distrika ny Ambatondrazaka faritra Alaotra Mangoro no nahitana mpifaninana betsaka indrindra satria 7 izy ireo no nirotsaka hofidiana.
roa monja kosa ny mpifaninana natao amin'ny distrika ny Ambatomainty ao amin'ny faritra Melaky. Endrika iray tsara nomarihana tamin'ny fifidianana iny ihany koa ny distrika nahitana fandresena ny avaka indrindra. Misy atelo ireo kandida IRD nahazo vato mihoatra ny 20% tao Betioky Antsimo faritra Atsimandrefana ohatra 7.20% mahery, ao amin'ny distrika ny Ambatomainty 5.20% mahery ary any Beroro 20.40% hety dia hety kosa ny salanisa tao Arivony Mamo faritra Itasy teo amin'ny kandida natolotry ny Antoko Tim 4.20% sy ny IRD 4.15%. Tsy mifanalavitra tamin'izay ihany koa ny fifaninanana tao Toamasina voalohany raha toa ka lasa aloha ny kandida IRD 4.7% sy ny kandida MTS 4.14%. Mbola mety hiova ny tarehimarika ary miankina amin'ny fikirakiran'ny SENI ireo fitanana antsoratra izany. Ho vita ny alakamisy 17 ny volana Jona ny asa ka ny zoma ampitson'io no haravona sy atao ny fandaminana rehetra. Ny 15 ny volana Jona kosa no hamoaka amin'ny fomba ofisialy ireo vokatra vonjomaika ny SENI. Any Amponja kanefa dia mitarika any amin'ny distrika misy azy ny kandida Leva izay any amin'ny distrika ny Mahabo kandida Asim-Pirenena mitarika distrika ny Fandrinany sy malona ny sy ny feo mandeha amin'ny ireo tambazotra tserasera samihafa dia nivoaka tamin'ny fanginany ary ka namaly izany ireo mpanohana ny kandida solombavam-bahoaka tany amin'ny distrika ny Fandrina Rasolomampiona Asim-Pirenena. Mangataka fahafahana vonjomaika ho an'ny Asim-Pirenena izy ireo raha araka ny tafatafa izay ny fanaovany tamin'ny andro lalaina Andriamasy Anja Rakotoniray tamin'ny ity androany ity. Tsy araka ny feonely tena nivon'ny tambazotra sy haino aman-jery fa tena nisy tokoa ny fampielezan-kevitra ho fampandanina kandida ho solombavambahoaka Rasolomampiona Asim-Pirenena na dia mbola namponja azy ty dale jeneraly fananantany teo aloha ity. Izaho miresaka aminareo eto ankehitriny dia filoha nasionaly ny fikambanana Zafy Miasy izay hitanareo amin'ity banderole atao ambadika ity. Andriamatora Rasolomampiona Asim-Pirenena dia filoha amboninahy ho fikambanana io. Ka izaho filoha nasionaly ny fikambanana no nitarika an'ireo association maro be izay miara-miasa aminay na mpandany Rasolomampiona Asim-Pirenena tao amin'ny distrika ny Fandriana niaraka tamin'ny vondron'ny mpanao politika IRD izay nandasaka azy ho kandida. Tsy kisendrasendra raha teo ny vato azon'ny kandida Asim-Pirenena izay natolotry ny vonona IRD fa porofo sy valipiti avy tamin'ny voaka amin'ny Fandriana no zava-bita no antandrazana. Ho an'ny fikambanana Zafy Miasy na zanaky agnaran-drahin'ny Fandriana dia tsy meloko Asim-Pirenena Rasolomampiona tamin'ny raha navororoy azy varotana tany iorenan'ny Vila Elizabeth satria natateraka baikany izy ary mbola miriry ihany ny ministra tompon'andraikitra voalohany tamin'iny raharaha iny. Mametraka ny fisaorana tanteraka amin'ny vahoakan'ny Fandriana amin'ny fametrahany fitokisana tamin'ny Rasolomampiona Asim-Pirenena izay nitarika ny lista IRD. Ary mametraka ihany koa izay fitokisana lehibe amin'ny fitondram-panjakana amin'ny joro ankehitriny izay nandrosaka sy ny safidy azy ho kandida mba hijery akaiky mikasika io raharaham-pitsarana mahavoaroiro azy ary iangavianay dia ny hamohana azy na dia ho fahafahana vonjomaika aza satria nametrahany vahoaka ny Fandriana fitokisana izy. Miantso ny fitsarana mahefa sy ny filoham-pirenena Andriny Rajoelina noho izany ny fikambanana Zafy Miasy mba hijery akaiky ty raharaha ity ary andraina andraikitra manandrify azy ireo. Tao amin'ny ben'ny UNESCO any Paris ny tolakandro ny sabotsy lasa teo ny nisongadina tamin'izany fitanisana ireo zava-bita ny fitondrana nandritry izay sy ireo dingana mbola atao mitatitra ny vaovao Ovainy manankajy amin'ny fankalazana ny fasy 20 taona ny ivelana fahaleovantena Madagasikara ny fitondrana roa andeha amin'ny alalan'ny filohan'ny Paul Kagame. Isan'ny songadina izany tamin'ny fihaonan'ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina tamin'ireo teratany malagasy mila ravinahitra ny Eoropa sy Frantsa. Azo antoka fa isan'ny fanankalozana traikefa amin'ny fitondrana roa tonta ho iatran'ny filoha
nitry ny lahateny nanoloana ireo teratany malagasy monina ny frantsa belgique norvège angleterre suisse la réunion sy maro hafa nasongadiny filohan'ny radioela ihany koa ireo zava-bita tao anaty nefa bola ny tantana amin'ny firenena toy ny fahavitan-tena-tsakafo ny fanorenana sekoly manara-penitra tany tomasina ny fanarenany angovo ary nyfiadina ny famerenana ny fitantanan'ireo iles eparsa nandritra ny taona maro izay tsisy nasa miresaka kory azy no ny antony inona ho ianareo no ny antony dia tsotra voalaza fa zay mitaky anareo nosy ireo dia ozongozony ny firenena voalaza fa ny olona zay mitaky anareo dia tsy petraka ela eo amin'ny toerana zay hitatana ny firenena fa za kosa ny tena anareo mivavaka ary nanao voady a nanao veu ozy iza hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana na inona mitranga na inona midony za tsy maintsy mijoro ary tsy maintsy averiko any malagasy miraikitra amin'ny malagasy any malagasy ary averina amin'ny malagasy ny fomba hitatanana sy ijerevana ny hitatanana zany izy eparty zany mahatonga an'izao mbola maro nefa ireo ezaka sy asa fampandrosoana ao atao fitondrana tarihan'ny filoha Andry Nila Rajoelina toy ny amin'ny sehatry ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fanorenana efitrano fianarana analiny sy ny fampitomboana ny vokatry ny angovo ho an'ny voaka malagasy maro fa ny zavatra ho ataontsika dia zao ao anatin'ny 5 taona dia ozy izy za hoe tsika nomen'Andriamanitra masoandro nomen'Andriamanitra rivotra nomen'Andriamanitra rano dia tsy maintsy ataontsika ny 90% de production en énergie dia ho ataontsika énergie renouvelable ary miena any amin'ny 8 centimes d'euro any ny kilowattheure afaka 5 taona atao place vady nasongadiny filoha ihany koa ny hofanomboa ny asa fanamboarana lalam-pirenena fa 720 mampitoy amin'ny Moramanga sy Ambatonazaka sy ny lalam-pirenena fa 5A mampitoy Ambilobe amin'ny Vohimara mitony ireo JT vavao ara-toe-karena trangam-piarahamonina ary sosialy amin'ny ankabehany no andrafitra ny tohiny izany larana faharoa amin'ny fanondranana ny vokatra lavanilina eo amin'ny tsena iraisam-pirenena i Madagasikara. Tombanana mahery ny 900 taona ny vokatra lavanila avy etỳ Madagasikara tamin'ny taon-dasa tsara kokoa ny kalitao raha ampitahaina amin'ireo vokatra hatramin'izay tsy dia hisy fiovana ny abetsaky ny vokatra ahondrana amin'ny ity taona ity ahina kosa nefa ny mety sy ny fiovana eo amin'ny kalitao noho ny olana mety sedrain'ny mpamboly raha araiky ny tombatombana nataona mpandrarava eny iray indro ary ny andindiny mahakasika izay vaovao izay. Manodidina ny 900 ka hatramin'ny 700 taona ny vokatra lavanila naondra amin'ny Madagasikara tamin'ny taona 1812. Tombatombana nataony Ost and Hochman izay isan'ny mpanangona ny vokatra lavanila betsaka indrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena io tarehy marika io. Marina fa izay ny mametraka ny Madagasikara ho laharana faharoa amin'ny fanondranana ity vokatra ity eran-tany i Indonezia no eo alohany. Raha araka kalitao kosa tsara kokoa ny tamin'ny taon-dasa noho ny fanajan'ireo mpamokatra ny fepitaona ny mena na teo amin'ny fambolena na teo amin'ny fiotazana. Efa nisy tokoa fanentanana nataony vondro ny mpamokatra sy ny mpanjifa avy amin'ny faritra Sava na ny GPS anajana ireo fepitaona napetraka tamin'izany fotoana. Tsy dia mifakaizany tamin'ny taon-dasa ny fanondranana amin'ity taona 720 ity raha ny tombatombana hatrany. Manodidina ny 200 taona amin'izao ny lavanila naondrana any ivelany nanomboka tamin'ny faraparan'ny volana martsa lasa teo. Mipetraka kosa ny aya ara-kalitao noho tsy fahatomombanana maro samihafa eo amin'ny fambolena lavanila. Isan'izany ny fahataran'ny fipoiran'ny vony izay olana saika hita manerana ny faritra mpamokatra rehetra manerana ny nosy. Na izany aza azo heverina fa tsy dia hisy fiantraikany goavana amin'ny kalitaon'ny vokatra izany. Tsy ahivina fa hanomboka amin'ny volana oktobra izao indray ny fanondranana lavanila avy eto Madagasikara ho an'ny tompamokarana 720. Ary eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra kosa indray hahita fiatsarana na eo amin'ny kalitao na eo amin'ny vidiny ny sehatra izay fifandraisan-davitra izay eto Madagasikara ho an'ny 3 taona manaraka raha ny tombana navoakan'ireo manampahaizana avy any amin'ny Wise Guy Reports.
izany mitatitra izay firosoany Madagasikara eo amin'ny firoboroboana arakajy mirindra izay ny fiafaran'ny feptaona ahafahana mampiasa ireo finday tsy misy larana imay hatramin'ny faran'ny volana jona ho avy izao. Ankoatr'ireo anefa fantsona lehibe any ambanin'ny ranomasina ahafahana mahazo internet miisa roa ihany koa no efa andalam-pikarakarana ny fahavitana eto amintsika azavady indrindra fanampanazavana mikasika izay hoentiny indrindra tahery sy zora ndre atsalama. Ireo firenena aty Afrika dia tsy efa misaraka amin'ny fanarahana ny firoboroboan'ny tontolo nomerika sy ny fifandraisan-davitra i Madagasikara. Mandritra ny 20 miliara dolara eo ny fampiasam-bola natokana fitondram-panjakana sy ireo sehatra tsy miankina hanatrarana izany hatramin'ny taona 2024 raha ny tomban'ny WISG Reports. Raha ny tatitra nataon'ireo manam-pahaizana ireo dia nandray anjara betsaka tamin'ny fampitomboana ny fandaniana eo amin'ny tolotry ny fifandraisan-davitra, ny fiatsaran'ny tahampivoarana ara-toe-karena izay tafiakatra hatrany amin'ny 4.3 ho an'ny taona 2024. Manodidina ny 7.4 dolara eo ny saran'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny internet eto Madagasikara amin'izao, na dia misy fahamaivana ny azany tolotra mifanaraka amin'izany. Azo eritreretina ary mampisy fanantenana ny idina ny saran'ny fifandraisana avy amin'ny internet io raha ny fanadiadiny WISG Reports hatrany, satria mihamaro ary miahenjana ny fifaninanana misy eo amin'ireo mpandraharaha lehibe mpiandraikitra tambazotra. Efa mahatratra 4 ireo mpandraharaha tena misongadina amin'izao fotoana raha ho amin'ny Madagasikara manokana. Ankehitriny rahateo dia efa miomana amin'ny fanafoanana ny fampiasan'ireo finday tsy misy laharana imey manerana ny Repoblikan'i Madagasikara ny sampan-draharaha miandraikitra ny fampanarahan-dalàna ny fifandraisan-davitra. Ny faran'ny volana jiona izao no fetim-potoana farany napetraky ny Artec mikasika an'io. Andrasana aorian'izay ihany koa ny fisokafan'ny foibe mpifanankalozana internet izay voalohany ampiasain'i Madagasikara na ny IPE amin'ny alalan'ny fahatongavan'ny cable IOX dia ny Indian Ocean Exchange sy ny fantsona iray hafa ny ambany ranomasina dia ny Metis sy ny Africa One izay andrakotra ireo toeran-kafa tsy mbola mahazo izay internet izay hatramin'izao. Tetika savinavinaina ao anatin'izany ihany koa ny fanitarana hatramin'ny 7,000 kilometatra ny tambazotra backbone sy ny fanamafisana ny fampiasana fibre optique. Ny abalaina amin'ireo tolotry ny fifandraisan-davitra kosa no voalazan'ity tombana ity fa hiakatra hatrany amin'ny 10 isan-jato ao anatin'izay firoboroboany sehatry ny Aitao arakajy mirindra izay. Trangam-piarahamonina kosa indray lehilahy iray mpiasa eny amin'ny tompo-piantsonana Maki Andotam-penaka no voasambotry ny polisy ny sabotsy lasa teo. Voaroroy tamin'ny fisavana entan'olona izay nahaverezana lela vola ity rangahy ity, ny caméra de surveillance no fitaovana nampiasaina ka nahatrarana azy. Andeha arahana ny fanampim-baovao. Tsy nanam-poninina tratra tamin'ny alalan'ny caméra de surveillance ilay lehilahy iray nangala-bola tao amin'ny tompo-piantsonana Maki Andotam-penaka. Fantatra fa piasa ao amin'ity toeran'ity ihany ilay rangahy voaroiroy. Mpitantana eo anivo ny fandraisana tapakila ny tenany. Nivory niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy izy ny maraina tokony ho tamin'ny 10 ora maraina. Nivoaka avokoa ny rehetra rehefa vita izany ity rangahy ity ihany no nijanona tao amin'ny birao. Tamin'izay fotoan'izay no nanararaota ny sava ny kitapony iray tamin'ireo mpiara-miasa aminy ka nalainy tao ny vola rehetra. Nametraka fitarainana tamin'ny polisy ity lasibatra tao aoriana izay. Natao ny fizahana. Nojerena ny caméra de surveillance ka hita tao ilay navanina ny asa ratsy. Nosamborina tamin'ny asabotsy lasa teo ilay rangahy voaroiroy miandry ny fotoana hitsarana azy. Tsy kely lalana ny mpanao ratsy, tokony malina hatrany ny rehetra indrindra amin'ireo toerana be mpivezivezy. Fa tsy tapaka kosa ny fifamizarana hatraikefa amin'ireo mpamonjy voina malagasy ireo avy any Kanada tao anatin'ny 3 andro izao. Ny fanatevenana ireo teknika rehetra mifandray amin'ny arloza no iompanan'ny fiofanana tanterahin'ny rotonta nandritry ny 2 herinandro nanomboka omaly izany ary nosantarina teny amin'ny foibe ny mpamonjy voina teny tsara lalàna. Mametina ny vaovao rindra tahery sy zora ndre atsalama. Miandro tokony asan'ireo mpamonjy voina ao tsara lalàna amin'ny ankapobeny no nezahana ny fitinana tanatina fotoana voafetra omaly. Fetsika izay mety heverindrehetra fa efa fanaon'izy ireo saingy manan-danja hatrany isaky misy voana raha ilaina ny fanampiana ireo mpamonjy voina.
teknika izay efa nianarana manokana ho an'ireo vatan-dehilahy mandrafitra ny sampana mpamonjy voana malagasy ireo amin'ny ankapobeny saingy tsy nitsahatra na TV-na tamin'ny alalan'ny fiara-miasa isan-karazany amin'ireo mpamonjy voana avy any ivelany. Dato anatin'ny 3 taona izao no ny fampizaran'izy ireo traikefa tamin'ireo mpamonjy voana avy any Kanada. Mpamonjy voana kanadiana misy 120 no tonga eto amintsika. Raha ho an'ity taona ity dia tsy very maina ireo fiofanana nomena tao anatin'ny 3 taona voalohany hoy ny lehiben'izy ireo. Je suis très fier, nous sommes tous très fiers. Mahafaly anay ny ezaka ataon'ny pompier malagasy nampiarin'izy ireo avokoa izay nampianarina nanomboka ny taona 2014. Efa voafehin'ireo mpamonjy voina malagasy tanteraka ny teknika ampiasaina ny Kanada eo amin'izay vonjyaina izay. Mampirisika anay hanohy hiatrany izao fiara-miasa izao ireo rehetra ireo. La collaboration avec les pompiers d'Antananarivo. Aritra 5 andro ity fiofana miaraka amin'ireo mpamonjy voina kanadiana ity. Ankoatra ny fizarana traikefa dia isy ihany koa ny fanampiana ara-pitaovana ho an'ireo mpamonjy voana eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra avy amin'ireo vahiny ireo. Raha ny fanazavany lehibe ny mpamonjy voana ny komuna ny kolonely Ramanoara Franky. Eo amin'ny resaka foto-drafitrasa indray mitohy ny fanamboaran-dalana eto an-drenivohitra, lalana izay mampitoa ny Iavoloha na koa amin'ny Anosy sy Anosy Ampitatafika amin'ny Itosy no nisany jerevana amin'izany. Mety sy fatapana araka izany lalana mandritry ny fanaovana izany ary hitarika ny koa fitohanan'ny fiara heverina anatsara ny famovoizana nefa ny fanavaozana izany satria izy takelaka fanoroana izay hipetraka amin'ireo lalana lehibe roa ireo. Fanazavana entin'ny Pierre Rasafindramanana sy Stéphane Rakotomalala amintsika. Lalana mirefy 120 kilometatra izay mampitohy Anosy amin'ny Iavoloha ary lalana mirefy 12 kilometatra izay mampifandray Anosy Ampitatafika amin'ny Itosy no nohatsaraina nanomboka ny volana Oktobra 2012. Iova endrika atsoatsy araka izany ny lalana. Ho apetraka amin'ireo lalan'ireo mantsy ny takela-by sy ny fanatsarana ny toerana fandehanan'ny mpandeha tongotra. Isy ihany koa ny fanotarana ny lalana sasany mba ho afaka hifamezivezen'ny fiara telo. Andalana ihany koa ankoatr'izay raha araka ny fanazavana ny fametrahana parkina lehibe etsy-Beravina Itosy. Izany hoe ny axe amboarina rehetra zany dia hipetraka ny panneau de signalisation sy ny borne. Eo koa ny amin'ny fisiny hoe ohatra hoe aty amin'ny Anosy Solerano izay mety ho hitantsika ny fanitarana anazy atao 3 voies zany. Fa amin'iny koa zany amin'eo amin'le fidirana amin'ny Anosy zato Ampitatafika koa zany dia izy atao 3 voies koa io. Mazava ho azy mitovy daholo ny asany amin'ny hoe fanjakofana tanteraka amin'ny goudron zany. Zay ny itovizana. Mamtaraina ny mpampiasa lalana ny fanamboarana izay atao noho ny fitohanana teraka izany. Anatsara ny fifamoivoizana mba hialana amin'izay fitohanan'ny fiara eto Antananarivo sy ny manodidina izay nefa no anton'izao. Afaka 4 na 5 volana any ho any kosa no vinavinaina ho vita ny asa fanamboaran-dalana raha araka ny fanazavana hatrany. Misy moa ny pazony sokafanay dalay hoe fanamboaran-dalana Tana 2019 natao ho an'ny be sy maro izy io. Facebook fanamboaran-dalana Tana 2019 ezahanay no metrahana amin'ny vaovao isan'andro ao anatiny. Lesoka ny tsy visiny ny fampahafantarana mialoha amin'ny fanamboarana izay atao no enona izay fitarainana izay ka isy ny fampahafantarana ny toerana izay hiasana ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ahafahany tsirairay miomana mialoha amin'ny fitohanany fiara. Araky ny fanisana ny sy ny fanandrona avy amin'ny Peninsula araka izany dia androany hariva no nipoitra ny volana izay manamarika ny fiafaran'ny Ramadany. Nahatratra 30 andro izany tamin'ity taona ity ny volana Ramadany ka raha ampitso ao anatin'ny noankalazana ireo Eid kely na hoe Eid el Fitra ao anatin'ny volana Shawwal. Hetsika maro no hanamariana izany ho an'ny raha ampitso izay efa nahitsy ny fitondram-panjakana ho andro sy fiasana manana ambara malonjany ihany koa ny filohan'ny fianakaviam-beny ny mpino Silamo Sonita eto Madagasikara. Rehefa oaka mpino manerana ny Madagasikara
Madagasikara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Noho ny fahataperany izany volana Ramadany izany ary noho ny ankalazantsika ny fety Eid al-Fitr dia faly ny tenanay miarahaba antsika vahoaka mpino Islamo rehetrarehetra manerana ny nosy tratran'izany fety izany. Aingany oekeny Allah ny fanompona rehetra izay nataontsika nandritra n'izany volana Ramadany izany. Ary tsy adino eto ny misaotra ny mpitondra fanjakana nanome antsika n'izany andro ahafahantsika mankalaza n'izany fety izany ka mirary fety sambatra ho antsika mpino Islamo rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak ho an'ireo mpino Islamo rehetra ihany koa. Fa ao anatin'ny rehefa hoe faran'izay ihany koa ny volana Ramadany dia andro azo idirana ao amin'ny alamady be ihany koa izany tsy azo tsontsoniavana ny kolotsaina malagasy. Ny fafehezana ny teny malagasy raha teo no ahafahana mifehy ny teny vahiny. Io no lohahevitra voizin'ny Akademia Malagasy amin'ity volana Jona ity. Mbola olana eto amintsika nefa ny tsifisian'ny politika pirenena mikasika ny teny malagasy raha nambaran'ireo mpampianatra pikaroka ka ezaka ataon'izy ireo ny mamokatra rakabolana mba ampanakarena ny teny malagasy. Nanangona ny vaovao mom'izay tamin'ity androany ity miaro Sorozoravaka sy Zora Andreatsalama. Mampiasa teny malagasy madio amin'ny endriny isehoany isam-paritra ny 20 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara hoy ny akademisianina ho azy ireo teny velona ka miaina sy mivoatra manaraka ny vanim-potoana ny teny malagasy. Mandritra ity volana Jona ity, lohahevitra voizin'ny Akademia Malagasy ny hoe ny fafehezana ny teny malagasy no ahafahana mifehy ny teny vahiny. Ny zavatra hita mantsy dia na ny teny malagasy na ny teny vahiny amin'ny ankapobeny ho an'ny sokajiny olona sasany dia samy tsy voafehy. Hanika hayay fotsiny le teny vahiny, hayay fotsiny le teny malagasy fa tsy tena voafehy tanteraka ary misy fiantraikany eo amin'ny serasera andavanandro sy ny fahafahana mamosakevitra. Resy lahatra ny mpampianatra pikaroka fa fomba iray ahafahana mahatafita ny Madagasikara ny famolana ny zavatra rehetra amin'ny teny malagasy. Mbola olana nefa ny tsy fisian'ny politika pirenena mazava mikasika ny teny malagasy. Antony mahatonga ny mpampianatra pikaroka namola vola rakabolana samihafa anjara biriky amin'ny fampananakarena ny teny malagasy. Drafitra zao natikatsika ny hoe système dia raha ohatra hoe maka voateny filozofika bebe koa sika dia hoe le hoe identité dia nataontsika hoe faizina amin'ny serasera bip fanaitsy miankina amin'ny fanjakana ihany fampandrosoana ny teny malagasy. Zavatra kendrena ampandrosoana ny malagasy sy ho tafita any amin'ny mpamokatra raha sy voahina amin'ny teny azy. Na izany aza fomba mahazatra ny sekoly sasany rehefa volana Jona izao ny manokana hetsika anomesan-danja ny teny sy ny kolotsaina malagasy. Teny frantsay sekoly tsy afenina tanjona dia ampafantatra ny zanaka malagasy hoe mba ho tena faly ary tsy homenatra ny laza hoe za malagasy dia tena hoe manana an'izay hoe hasiny maha-malagasy zay. Ninina anasongadina ny maha-malagasy teto ny haingo sy ny fanamiana nanaovan'ny mpianatra ary nomena setra ihany koa mazava ho azy ny vakotrazana sy ny fiteny malagasy. Misetra ny fizahantany averina omena maro-pankasitrahana indray ireo mpahay asan-tanana malagasy mendrika araka ny Fédération Iraisam-pirenen'ny fizahantany. Tamin'ny taona 2024 no nisy fanolorana izany farany ho an'i Madagasikara ka ho fampivoarana ny seratry ny fizahantany sy ho fampirisihana indrindra ireo mpahay zavakanto no antony izany dia ho arahantsika ny fanampy-panazavana entiny tompon'andraikitra. Amin'izany hisy ny fanomezana ny medaly volafotsy ho an'ireo voasafidy amin'ny volana novambra 2024 hetsika iray ahafahan'ny Fédération manampy an'i Madagasikara amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany ity fanomezana maro-pankasitrahana n'ireo mpahay sary sy kanto manan-talenta eto an-toerana ity. Fa ivoaka DVD mpanomboka raha-pitsona kosa ny horonan-tsary mihetsika rakay, horonan-tsary mihetsika farika amin'ny telopolo izay vokariny Makiprod.
mirary dia mirary ny saranyity horonan-tsara ity satria 2 ariary monja ny saran'izany DVD izany andeha rahantsika ny fanampanazavana. Nefa raha mba manao piasa rehetrarehetra manao fery tsy fantatro za koa tsy mitsahatra manome fahafampo ireo mpakafy ny horonan-tsarimetsika ny Makiprod rakay izay indray amin'ny vokatra vaovao entiny izy ireo tsy miandry ela fa raha pitsy dia mivoaka ny DVD manerana ny nosy izany. Ny mpilalao anatin'ny film rakay io moa dia manomboka tsany amin'ny bande original dia misy mpilalao vitantsika amin'ny fahitalavitra ireny ny bande original ao misy andry tsara fara rakotoson izay tenenina aveo rajao misy andry saondra riraly ribitsana eo ry bakoly maro be zany mpilalao tena sélectionné atao anatin'io amin'ny akanton'le film dia mampanantenanareo zay fa zava-tsatsara io i film rakay. Tsy ambakan'ireo horonan-tsarimetsika ampolo mahery izay efa navoaka ny Makiprod ity farany ity nandritra ny 9 volana no namolavolana izany ary ny angaliana hatrany. Ny tsara ho fantatra aloha dia amin'ny mahamalagasy antsika dia mbola mandrindra foana antsika ny resaka fihavanana, misy koa ny resaka valifaty ao anatin'io, misy koa ny resaka vola. Izany hoe fiainana andavanandro zany dia tazana ao anatin'ny film rakay daholo ary mifamofo ao. Dia afatra kely ao antsika le mpividy piraty satria hatramin'izao zay dia mbola miady foana amin'ny resaka piraty io ary izay mahatonga ny prix tena fatao 2 ariary dia manentana antsika izay mba hividina original. Ho an'le mpanao piraty kosa tandremo fa fahitanareo fahasarotanay manao an'le film hitanareo ny asa tananay fa zava-tsatsara aloha mba ho sarotiny amin'ny azy tsika. Tena miala tsiny ho an'izay mpanao piraty tratranay fa tena entitra izay no milaza aminareo androany. 2 ariary monja ny vidin'ny DVD iray izay anentanana ny tsirairay hatrany tsy anjifa ny piraty. Any ivelany indray taoriany ilay korontana namoizana in'olona ampolo ny mahery tany Soudan omaly dia nisy ny fanambarana nataon'ny miaramila ny tafika soudanais androany mikasika ny hanatanterahana fifidianana atao anatin'ny 9 volana. Ankoatr'izay dia isan'ny voalazan'izy ireo tao anatin'izay fanambarana androany izy ihany koa ny fanafoanana ny fifanarahana rehetra tapaka niaraka tamin'ny ALC mikasika ny fametrahana ny tetezamita iraisana. Isan'ireo nanameloka ireo miaramila eo anivon'ny tafika soudanais taorian'ilay zavantranga omaly ny vondrona iraisam-pirenena sy ny vondrona européenne. Tsy niandry ela araka izany fa nisy ny fanambarana nataon'izy ireo mikasika ny anatanterahana ny fifidianana atao anatin'ny 9 volana. Ankoatra io, nofoanan'izy ireo ihany koa ny fifanarahana rehetra tapaka tamin'ny ALC mikasika ny fametrahana ny tetezamita iraisana. Tato anatin'ny 9 bolana nisian'ireo fihetsiketsehana tsy ankatona ny loana ny fohibetoeran'ny tafika teto Khartoum dia tsy latsaky ny 5 ireo namoniainy. Omaly manokana 10 mahery ireo namoniainy ka fantatra fa zazakely 7 taona ny iray. Ahina mbola hiakatra nefa izany salanisa izany raha nitatitry ny komity fohibe ny mpitsabo soudanais izay manohana ny etsim-panoherana ALC. Nanao fanambarana novakina tamin'ny fahitalavim-pirenena omaly ala ny filan-kevitry ny tafika. Votona alahelo noho ny fivadian'ny toedrara tampoka omaly izy ireo araka ny fanambarana. Ankoatra io notsindrin'izy ireo ihany koa fa ireo mpanakorotana no kendrena tamin'iny fa tsy ny vahoaka ho ihany ny tafika. Androany maraina dia nanamafy ny tafika soudanais izay mitantana vonjimaika ny Soudan taorian'ny fialan'ny filoha Omar El Béchir fa anatsahatra ny fifampiresahana rehetra amin'ny ALC. Ny herisetra natetika nitranga tao ao moa no isan'ny nampandamoaka ny tetezamita ny raisana no kasain'ny ALC sy ny filan-kevitry ny tafika natsangany. Aoshina kosa indray feno 30 taona androany ilay etsim-panoherana nairvaika tao Tiananmen Pekin andro manatantara izay namoizana ain'olona anarivony maro saingy tsy nisy maro-patsiarovana nefa saingy iropona tao Hong Kong kosa no nandrehitra jiro mena ho fanomezam-boninahitra ireo namoniainy nandritra izany. Nangina tanteraka ny teto amin'ny kianjany Tiananmen teto Chine androany. Toerana izay nitrangany ny etsim-panoherana nairvaika 30 taona lasa. Tsy nisy ny mari-patsiarovana na lanonana fohy ho tsiahan'ireo olona marobe namoniaina nandritry ny fihetsiketsehana. Fotoana izay voarakitra ao anatin'ny tantaran'ny Chine nefa. Ratsevina fohy dia ny volana Aprily 7 sy 700 no nanomboan'ny fihetsiketsehana. Antapitrisany teo ireo mpianatra sy olon-tsotra nidina an-dalambe niady ho an'ny fahafahana. Naharitra 7 volana ny fihetsiketsehana
andro talata tahaka izao tamin'ny 30 taona lasa no nanapatry ny fahefanika nampiasa herisetra tamin'ireo mpitokana ny fitondrana tamin'ny fotoan'androny teto Tiananmen ny Pekin. Ny aliny 3 jona ifo 4 jona no ny fandoana tamin'ireo fiara-mifono vy sy miaramila amin'ny fampiadiana ireo mpanao fihetsiketsehana. Natratra anarivony maro ireo namoniany tamin'izany. Hatreto tsy mbola namoaka ny antotanisa marina momba ireo olona nindao sy ny fahafatesana nandritra iny etsim-panoerana iny ny fitondrana sinoa. Teto Hong Kong no nisy alpatsiarovana nanamarena ny 70 taona ilay etsim-panoerana tao Tiananmen. Fandrehetana jiro mena no nataon'ireo mponina marobe nandritra izany ho fahatsiarovan'ireo rehetra namoniainy. izay ny vaovao azo natolotra tany hoe androany ity ampiasa hivinanao ihany ireo izay nisongadina nampahafantarina anao teo fa nanomboka omaly ny fikirakirana ireo voka-pifidianana amin'ny alalan'ny fitanana antsoratra tena izy na ireo PVRL ianivo ny vao amin'ny eram-pirenena misahana ny fifidianana na ny seni izany amin'ny 15 ny volana jona no hanome ny vokatra tsy ofisialy izy ireo zany ny vokatra vonja maika ovaintsika amin'ny faha 20 jona izao kosa ny filohan'ny Rwanda Paul Kagame raha ny latena nataon'ny filoha Andry Rajoelina tany Paris ny sabotsy lasa teo eo amin'ny sehatra ny toe-karena laharana faharoa amin'ny fanondrana lavanila eo amin'ny tsena iraisam-pireneny Madagasikara mahery ny 800 taonina ny vokatra izay naondrana tamin'ny taondasa ary farany dia ny trangam-piarahamonina izay nisy eo anteny amin'ny Maki lehilahy iray no tratra ambodiomby ary vororoy no izany tamin'ny fangalarana vola tao amin'io serana ny tompiatsonana ny taxi bonosy ao amin'ny Maki Antotapenaka io. Tahaka ny mahazatra rehefa talata tahaka izao ny andro dia atolotra antsika ihany koa ireo zanam-pandarana ho arahantsika aorian'ny dokam-barotra. Isan'ny vaovao nandrazan'ny tsirairay ny datin'ny Eid el-Fitr ary mikasika izay indrindra ny teny anglisy hoentina amintsika ho any oanila. Inona ireo karazana ditra nibetesan'ny ray aman-dreny anao tamin'ny fahazazana na fahatanorana izay no nanontaniana ireo izay sendra ny fandraisam-peo ny logité tato anatiny hoy ianao. Hiavaka kely kosa ny insolita hoentina amintsika hafakely izay ny fihetsika nataony maso ivony anda eto Madagasikara omaly nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny bisikleta. Ndao isento vetivety ary isika dia anaraka ireny zanam-pandarana ireny aoriany ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto.